Bonjour daoly tsika rehetra hoe miarabantsika rehetra amin'ny toerana izay misy atsika na ny tokantrano na ny toerana izay misy atsika maro samihafa any dia manonona ny fiadanan'ny Tompo mandrakariva ao amintsika sy ny fahasoavany izany ny toetra amintsika ary ny fimbonana amin'ny fanamasina manomboka mimiditra lalina isika amin'ny lesona manomboka mienjakenjana ny lesona satria tsika niresaka ilay boky izay boky nisokatra teo an-tanan'ilay anjely tongony akavanana tamin'ny tany tongony akavanana tamin'ny ranomasina tongony akaviany tamin'ny tany ary nananatra ny tanany izy ka nianina tamin'ilay velona mandrakizay miaraka tamin'ilay boky misokatra teny an-tanany fantatsika fa ilay boky ny Daniel moa zany ilay boky nisokatra ka dia nanomboka nanokatra amin'izay zany tsika zao nanomboka nijery amin'izay zany tsika hoe inona moa zany ny contenu an'ilay boky na hoe ny ao anatin'ilay boky inona ny faminaniana lazain'ny Daniel io zany mikasika amin'ilay resaka hoe andro farany dia mbola noen'izay lesona izay tsika zany amin'ity an'ity ka ny zavatra hojerentsika dia sao tsika hijerytsika hoe inona ary zany no événement na hoe zavatra nitrangana nandritran'izay période izay amin'ny daty izay nomenantsika ilay ao anatin'ilay hoe 304 andro ary inona ny hevitra ilay daty ihany koa ilay hoe 790 andro na hoe ilay 537 andro na ihany koa ilay hoe fehitrandro ray fehitrandro roa atsasaka ny fehitrandro dia hojerentsika zany zay hoe efa nanomboka tamin'ny herintsika dia nijery an'izay fa hojerentsika zany zay hoe inona ny daty d'arrivéan'ilay izy avaiza ny hainga izay ary inona ny daty le départany inona ny daty d'arrivéan'ilay 304 andro na le hoe 537 andro ary inona ny daty de départ na hoe ny fiangana nireo daty ireo dia inona ihany koa le resaka hoe fehitrandro ray fehitrandro roa atsasaky ny fehitrandro iresaka an'izay tsika zany zay dia hovalintsika izay raha sitrapon'Andriamanitra dia voavalintsika amin'ity an'ity izay lesona izay zany hoe tapany roa moa ny jerentsika anazy zany anatin'ny tapany maraina sy tapany hariva kanefa miankina amin'izay sitrapon'Andriamanitra eo ny arakaraka izay fandehan'ny lesona ihany ivavaka tsika ary metraka zany fotoana zany eo anatren'Andriamanitra hiaravavaka tsika Jehovah Andriamanitra ny maro Andriamanitra Abrahama Andriamanitra Isaka Andriamanitra Jakoba mankalaza anao zay raha midery anao ary manome voninahitra anao eny mananitra avy ny anaranao zay hatramin'izao ka ho mandrakizay misaotra raha efa mbola nomenao izao tombonandro zao zay efahanay mandinika sy miandra ny teninao dia ny boky ny faminaniana hoenao hoe sambatra izay mamaky sy miaino ny bokynyity faminaniana ity ka mitandrina izay voasoratra ao anatiny dia ny voasoratra ao anatiny fahatombotra ny andro ho ihany koa ianao ny amin'ny Daniel amin'ny teny tombo manambara manao hoe maro no andinika ka hisokatra ny fahalalana ny ratsy fanahy dia tsy arala ho ianao fa izay manam-pahalalana izay manam-pahendrena ihany no halala eny Andriamanitra raha io inona moa ny atao hoe fahendrena fa ny fahatahorana anao raha io aokareny fanahinao hiasa amin'reto vahoaka izay mihaino ny teninao ka hanolo-tsaina anay amin'ity an'io ity hanamasinay sy hitantanay marina rehetra sokafo ny fonay sokafo ny sainay matarana ny sitraponao zava-miafina izao ho an'izao tontolo izao kanefa kosa sokafanao ho an'izay matahotra anao dia raina ny anaranao ray karazay ny anaranao any mifona aminao zay ray ny amin'izay fahotana ena tsy famendrena vitanay teo anatrenao enina mety izay nataonay zaka mbola tsy tsaronay na mbola tsy nifonanay taminao dia hifonanay aminao koa dia mifona ray ny amin'ny eloka sy ny tsy fahamarinanay rehetra mifona ray ny amin'izay nataonay ka ratsy teo anatrenao ny amin'izay teniteny foana mbola nivoaka ny vavanay raha sanatria mbola nisy fifosana nataonay dia hifonanay aminao zany nafankalana raha sanatria mbola nisy faharatsiana tao anatinay dia hifonanay aminao zany hifona ray raha mbola malaky azo ny fakam-panahy zay amin'ny filan'ny maso amin'izay mety tsy tokony jerena mety tsy tokony enona dia amin'izay zay mbola voatariky ny namana amin'ny misotrosotro madinidinika nefa fantatra efa tsy mety izany na eo ihany koa ny fianakaviana izay mbola manery anay nefa izay tsy te handeha amin'ny zavatra tsy tokony atao kanefa matikena maso dia mandeha ihany eny tompo izany fahalemena izy tsy fahatanterahana izany dia hifonanay aminao afao izay tompo
amin'io tazay malaky mahazo anay afao zay mifahalemena sy ny tsy fahatanterahana rehetra ho ianao Kristy miteny manambara manao hoe raha ny zanaka anao nafaka anareo dia ho afaka tokoa ianareo dia ho amin'ny rahanao zay Jesosy ho afa-pahotana sy asao amin'ny rahanao zay ho afa-keloka areoka ny fanahinao hitantana anay ho amin'ny marina rehetra sy hanamasina anay amin'ny teninao mba ho hamasin'ny teninao zahay areoka ny fanahinao hitoetra aminay amin'ny fahafinoana ka menay hery sy fandresena andresenay ny fakapanahy ary ny teninao dia manambara manao hoe raha hitandrina ny teniko ianao dia izaho hiaro anao amin'ny andro ny fakapanahy ka eny Andriamanitra aoka ny fanahinao hiasa amin'ny fahafinoana ao anatinay mba aizanay mitandrina ny teninao ka hivoahany mpandresy amin'ny fizahan-toetra maro samihafa azy eo alohanay dia raina mandrakizay ny anaranao raha hikalazay ny anaranao mena voninahitra ny ianao ko raha hianatra ny teninao sy andinika izany zay miteny ity raha io dia mety aiza indray ianao hampianatra anay ny fahamarinanao amin'ny alalan'ny fanahinao masina mifaindreny zareo mifahalalana izay ary eo pilatananao no metrahanay ny fitaovana ireo fitaovana izay ampiasainay ampitana izao fampianarana izao fitaovana izay hanony ny mpiaino ny mitoerana izay hanony izany na ny fifandraisana aoka ny rahanao andrakitra izany rehetra izany Kristy tsy hanan'ilay ratsy fahifanana dia kely azy aoka ny rahanao andrakitra ny tokantrano tsirairay avy Jesosy tsy hanan'ny satana fahifanana dia kely azy fa aoka eo pelantananao zay tompoka tsy hisy aromboka azy eo pelantananao dia mitenena raha io fa vonikeny izay vaokanao ny anaran'i Jesosy nandratana izany vavaka izany raha itaonatrehinao alleloia amen iroso aritsika amerina kely ny zavatra nyresantsika tamin'ny farany satria miankina be amin'ny zavatra resantsika farany lesitsika miteny ity ka raha ohatra ka tsy arantsika zany ny déroulement'le izy na ny fandehan'le izy dia manjary lasa mihaino fotsika inona ary zany zavatra resahany zany dia mamerina kely fotsiny zany hoe zako fitinina hoe au maximum zany le izy mba tsy velarana amin'ny zavatra efa hitatsika ny zavatra hitatsika zany dia zao hoe nijery zany tsika le date d'arrivée an'ilay faminaniana mikasika le hoe 5 sy 300 sy arivoandro na hoe 1335 jours nijery zany tsika ny date d'arrivée an'io na hoe nitoerana nahatongavana io date io dia ny zavatra hitatsika nefa rehefa mijery ny fahatongavan'izay tsika dia fantatsika tsara fa tsy maintsy mijery rehefa mijery an'io zany tsika dia mandeha foana araka le teny manao hoe ny ray andro ara-baky teny manome heritaona ara-paminaniana izany ka mba hitantsika zany raha fantatsika le daty hoe firy ny daty nahatongavan'le 1335 jours na hoe 1335 année dia nahafantarantsika azy dia hoe 1844 no nahatongavan'io daty io zay zany no ahatongavan'le daty fa tsy maintsy mbola hoverenantsika koa nefa zay aorianao hoe raha ohatra 1844 ary nahatongavan'io daty io dia firy ary ny date de départ an'io 1335 jours io na ihany koa firy ny date de départ an'ilay 2300 soir et matin na le hoe 300 sy 1000 andro satria ny date d'arrivée an'le 1335 jours zany sy le 2300 soir et matin dia mitovy zany ny date d'arrivée an'io mba hahafahantsika zany manome an'le mba hahafahantsika midéterminer zany an'ilay date de départ an'ilay 1335 zany dia le 1843 zany eny soratsika 1335 dia ny daty azo amin'izay zany ny daty omen'izay zany dia manome ny taona 508 zany amin'izao vanim-potoana iainantsika izao maninona ny hoe 1843 1843 l izy mahatonga leo 1843 dia arak'le tenitsika foana manao hoe ohatra ny zaza voateraka ihany hoe ny zaza heritaona dia tsy tonga dia hoe voateraka izy dia antsoina hoe heritaona fa ny zaza voateraka dia zao hoe rehefa teraka izy dia ohatra zay teraka année 0 zany izy aloha iny zany dia rehefa feno heritaona iny zany hoe tsy inga heritaona naterahany zay vao feno heritaona iny zaza iny dia zay mahatonga le izy hoe 1843 zany na 1843 zany ny année complet satria raha 1844 ny resantsika année en cours fotsiny zany iny zany hoe année nahatanteran'le faminaniana fotsiny izy fa ny année complet 1843 zany no mahafeno an'izay dia hojerentsika an'le izy zany dia zao hoe raha mba ahitana zany a ny date de départ an'ilay 1335 dia ahenantsika zany le 1843 année soratsika 1844
1335. Dia ny daty azotsika tamin'izay dia nanome inona? Nanome ny taona 508 zany no daty nomeny izay taona izay. Marina fa itaona 508 io nefany. Dia zao, manome daty anankiray koa itaona 508 io. Inona ny daty omeny, daty anankiray izay omeny io taona 508 io? Dia ny taona 1798. Maninona tsika miresaka hoe taona 1798? Satria ny taona 1798 zany dia ny fahataperany ilay faminaniana mikasika aloha hoe 1290 jours. Na hoe 1290 années zany. Dia ny fiatombony io 1290 jours io nefany dia manomboka amin'ny taona 508 ny fanombohana io zany. Zany hoe le 1290 années zany. Manomboka amin'ny taona 508 ny fiangana izy io zany. Zany hoe le 1290 années zany sy le taona 1335 zany dia mitovy zany ny fotoana izay iangana izy ireo. Zany hoe le 1290 zany ao anatin'le 1335 ny misy anazy. Izay hitantsika eo amin'ny faminanian'i Daniel eo amin'le toko 12 no ahitantsika an'izay. Verenantsika vakina kely izy mba tsy resahantsika fotsiny amin'ny vida zany. Satria izay mahatonga anao hoe tsara mamerina le izy, ndrao dia sarotra amintsika le izy rehefa avy eo ahoana zany lasa mikorotana be le fanazavana. Dia jerentsika eo amin'le Daniel toko 12. Daniel toko 12. Dia zao no teneniny atombontsika mihitsy le izy manomboka eo amin'ny 17. Dia faranantsika amin'ny 19. Zany hoe misy faminaniana anankitelo zany ny resahany eo anatin'io. Miresaka izy amin'ilay fetrandro iray, fetrandro roa tsasaky ny fetrandro. Miresaka izy ilay 720 andro na taona zany. Miresaka ihany koa izy amin'ilay 530 taona zany na andro. Dia vakitsika le izy eo amin'ny andininy fa 7 izany. Izao mivaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy. Ary lehilahy mitafy rongony fotsy izay teo ambony rano amin'ny ony dia nananatra ny tany ankavanana sy ny tany ankavia ho amin'ny lanitra. Ka reko ny anina tamin'izay velona mandrakizay izy fa fetrandro ray sy fetrandro roa ary atsasaky ny fetrandro. Ary rehefa vita ny famotsamotsana ny herona masina dia ho tanteraka ireo rehetra ireo. Dia toizantsika le izy andininy 5. Dia hoy izy, andery Daniel fa efa voorona ny teny sady vohisy tombokase mandra-piavy ny andro farany. Maro no diovina sy ofitsiana ary hoza antoetra fa ny ratsy fanahy kosa mbola hanao ratsy ihany ary tsisy amin'ny ratsy fanahy afantatra fa ny endro no afantatra. Ary hatramin'ny andro ampitsara ny fanatrisana sy ampidirana fahavitavetana mahatonga fandravana dia isy andro 720 sambatra izay miandro sy mahatratra ny andro 530 amin'ny 310. Voalohany zany teny izy dia hoe fetrandro ray, fetrandro roa atsasaky ny fetrandro. Zay no teneniny. Dia tsy azony Daniel le izy hoe inona ary zany zavatra teneniny zany. Dia rehefa niezaka nahalala indray, niezaka ny afantatra Daniel nanontany dia nanome daty anankiray indray izy. Hoe 720 andro. Inona ny zavatra resahany mikasika an'io? Miresaka ny amin'le hoe famotsamotsanana ny amin'ny olona masina zany no resahany io. Dia niresaka indray koa izy amin'le 530 sy 310 andro. Dia ny zavatra resahany amin'le 530 sy 310 andro dia hoe any no mifarana zany io famotsamotsanana io. Hoe sambatra izay tonga amin'io sambatra izay miandro izy ka tratra io andro io zany satria any ny famaranana zany an'ilay any ny famaranana le any no miresaka ny amin'le farany zany amin'le 530 sy 310 andro. Dia iverenantsika amin'izay ara le resaka ny resahantsika teo manao hoe ilay fanombohan'ilay 1290 jours zany sy le 1335 jours na hoe année zany dia mitovy zany ny daty fiangan'ireo ny taona 508 zany. Ka mba hahafahantsika zany malala ny fiafarany ilay 1290 jours dia zao ataontsika ny calcul zany kady tsotsotra izy io 508 zany plus 1290. 508 plus 1290 dia manome firy zay? Manome 1798 zay. Dia 1798 io zany hoe ny taona 508 hatramin'ny 1798 zany io zany le fotoana
izay mampitsahatra ny fanatitra ho an'Andriamanitra le hoe sacrifice perpétuel na le hoe fanatitra isan'andro zay aterina atrean'Andriamanitra zany hoe io taona entre 508 et 1798 zany io ny fepitaona zany nampitsaharana le fanatitra mandrakariva eo anatrean'Andriamanitra marihana fa ndresahantsika teto mikasika izay fanatitra isan'andro zay inona moa zay fanatitra isan'andro zay fa io zany le fifandraisanao amin'le Andriamanitra velona io ny marika fa eo aminao Andriamanitra ary ianao olon'Andriamanitra zany hoe le fitoeran'Andriamanitra amin'ny vahoakany zany le fifandraisanao ety amin'Andriamanitra zany efa nianarantsika teto io fa tandindon'le tany amin'ny testamenta taloha zany io satria le sacrifice perpétuel na le fanatitra mandrakariva zay aterina eo anatrean'Andriamanitra iny zany iny maneho le fanatrean'Andriamanitra teo amin'ny zanak'Israely zany de ozy Andriamanitra hoe ho eo aminao mandrakariva satria ho aterinao eo alohan'ny tranon'ilay fiona no anateranao izany ozy izy maraina sy hariva no anateranao izany izay nefa zany tandindon'le fivavahana amin'Andriamanitra zany sy le fitoeran'Andriamanitra eo amin'ny vahoakany zay zavatra zay nefa no nesorina zany de hitantsika fa iza no nanalan'izay fivavahana mandrakariva zay teo amin'ny vahoakan'Andriamanitra ka nampisaraka ny vahoakan'Andriamanitra tamin'Andriamanitra de fatatsika fa ilay fahavetavetan'ny mpandrava no nanalan'izay zavatra zay izy io avetavetan'ny mpandrava nanalan'izy io de io le antsoina hoe pouvoir oppresseur ny ilazana anazy io hitantsika tao anatin'ny faminaniana izy io fa iza moa izy io de le tandroka kely no ilazana anazy io mpanjaka izy io izy no nanala zany io fivavahana mandrakariva io zany na le fanatitra mandrakariva zay ifandraisan'Andriamanitra amin'ny olona zany zay nampisaraka ny olon'Andriamanitra tamin'Andriamanitra izy no nanalana io zany de nandritra n'izay fepitaona zay nandritra zay fepitaona zay hoe 1290 jours no nanesorany an'izay nandritra zay fepitaona zay zany no nampitoeran'ilay tandroka kely an'le fahavetavetana ny fandravana zany sy nandotono ny fitoerana masina de fatatsika fa le tandroka kely zany izy io ny zavatra hitantsika nefa de zao manao hoe rehefa nesorin'ilay pouvoir oppresseur na le mpandrava zay napiditra fahavetavetana zany le fifandraisana tamin'Andriamanitra de nysoloana izy io inona nataony solony nysoloana an'le fahavetavetana ny fandravana le izy amin'ny teny frantsay solony teny aminazy io péché dévastateur ny ilazany anazy io raha miresaka péché anao de inona ny dikan'izay fandikan-dalàna zany ny dikan'izay zany hoe lalàna tsy araka an'Andriamanitra zany lasa nitoetra teo anivon'ny fiangonan'Andriamanitra lasa fahavetavetana zany niaina tao anatin'ny fiangonan'Andriamanitra fa le fifandraisana tamin'Andriamanitra zany tapaka tanteraka le fanatitra mandrakariva zany tapaka tanteraka de nosoloana an'izay fahavetavetana zay zany teo amin'ny fitoerana masina teo amin'ny vahoakan'Andriamanitra zany zay ka fahefana vaiza no ahafahany manao an'izay zavatra zay maka ny toeran'Andriamanitra izy no ahafahany manao an'izay zavatra zay satria Andriamanitra tsy nanome azy an'izay fahefana zay mihitsy hoe afaka manao an'izao ianao de afaka soloanao ny lalako navelan'Andriamanitra hitranga le zavatra fa ny fanaovany an'izay zavatra zay de maka iny mifakan'ny toeran'Andriamanitra ny fanaovany an'izay zavatra zay satria izy tena mahavita mihitsy miteny manambara manao hoe miteny amin'ny alalan'Andriamanitra izy ary ny didy zay avoakany de hoe didy avy amin'Andriamanitra nefa didin'olombelona no avoakany zany hoe maka le toeran'Andriamanitra mihitsy zany izy miresaka mantsika teo le hoe fahavetavetan'ny mpandrava zany hoe misy fandravana zany eo inona ary zany ty fandravana ty mandritra ny fotoana afrina ty fandravana ity mandritra ny fotoana afrina ty fandravana ity ny fampahoriana mantsy zany fampahoriana sy fampijaliana ny olona masina zany eo ambanin'ilay mpampahory zany mandritra ny fotoana oviana zany ty fampahoriana ty zay atao amin'ny olona masina anasarahana azy amin'ny fifandraisana amin'ny Andriamanitra sy ampahoriana ny olona masina satria tena nampijaliko izy zay tsy manaraka zavatra ataonyty mpanjaka ty zany na ty petite corne ty zany de zao hoe
rehefa tsy manaraka ny teniny ianao de vonoiny enjehny ianao ampijaliana ianao de nijaly zany ny olona masina tamin'ny vanim-potoana io satria zay mihitsy angely teneniny atao amin'ny Daniela toko fahafito toko faharoambe folo andininy fahafito fa irentsika le toko faharoambe folo andininy fahafito teo de ahoana izy io toko faharoambe folo andininy fahafito ary ilay lehilahy mitafy ambony fotsy zay teo ambony rano amin'ny ony dia nanatra ny tany ankavanana sy tanyny ankavia ho amin'ny lanitra ka reko ny anina tamin'ilay velona mandrak'izay izy fa ho fetrandro ray sy fetrandro roa ary-tsasaky ny fetrandro ary rehefa vita ny famotsamotsanana ny herin'ny olona masina dia ho tanteraka ireo rehetra ireo zany hoe mandritra ny fotoana io zany mandritra n'le fetrandro ray fetrandro roa tsasaky ny fetrandro dia zao famotsamotsanana ny herin'ny olona masina dia aty amin'ny Daniela toko fahafito ary izy mbola miteny an'izay ihany koa raha raisika kely Daniela toko fahafito dia andininy fahadimy amby roapolo satria eo mantsy le zavatra nresahantsika manao hoe izy zany tena maka le toeran'Andriamanitra izy mavita manova fotoana izy manova lalàna izy ampahory izy dia zao niteneniny ato amin'ny andininy fahadimy amby roapolo manao hoe ary teny anohitra ny avy indrindra izy sy ampahory ny olo-masiny ny avy indrindra ary tady anova fotoana sy lalàna ary atolotra eo an-tanany ireo ambara-patapitry ny fetrandro ray sy fetrandro roa ary atsasaky ny fetrandro zany hoe ny olona masina zany sy ny fitoerana masina dia ho atolotra eo anatrehany mandritra ny fepotona io indray zany fetrandro ray fetrandro roa atsasaky ny fetrandro inona indray ary zany zavatra resahany mikasika ty hoe fetrandro ray fetrandro roa ary atsasaky ny fetrandro zany dia izany hoe ny fanenjehana indray zany eto no apetraka eto ny persécution zany ny atsehana eto ny famotsamotsanana zany no apetraka eto ny famonoana zany no apetraka eto atao anatina periode anankiray zany zay famotsamotsanana sy famonoana sy fanenjehana ny olona masina zay dia zay periode zay na zay vanim-potoana omena zay zany dia ao anatin'le hoe fetrandro ray fetrandro roa ary atsasaky ny fetrandro io fetrandro ray fetrandro roa atsasaky ny fetrandro io nefa manome afrina indray zany io daty io zany dia mba ahafahantsika mijery an'io zany dia tsy maintsy mijery sika hoe ny soratra masina ihany no manazava ny soratra masina dia ao amin'ny Daniela ihany ny ahitantsika mikasika an'izy io satria raha vao miresaka fotoana satria hoe fetrandro zany resaka fotoana no resahana zany resaka fotoana no resahana amin'izany dia io resaka fotoana io zany efa nyresahana ihany koa io resaka fotoana io any amin'ny Daniela toko fahefatra any rehefa miresaka izy ny amin'ny mpanjakany Babilôna ty mpanjakany Babilôna ty zany dia Andriamanitra satria Andriamanitra no mametraka amin'ny mpanjaka izy no manaisitra ny mpanjaka dia ty mpanjakany Babilôna ty nefa dia zao izy no nanjaka nanerana n'izao tontolo zao tamin'ny izy nanjaka ary nyreharesi ny eboebo izy any ka nanao tsinotsinona n'Andriamanitra mihitsy ary izy nanao hoe no ny heriny sy ny fahefany no nahazony ny areny sy ny voninahitra sy ny fahefana zay ananany dia tonga ny tenin'i Jehovah tamin'ny Daniela ny teny tamin'io mpanjaka io nanao hoe olombelona ihany ianao fa tsy Andriamanitra ka noho izay fireharehanao zay sy fizahozahoana zay dia ahetra ianao ka ao anatin'ny fepotona zay omenanao no anetrenanao jerentsika kely mikasika an'izay resaka zay jerentsika ty amin'ny Daniela toko fahefatra vakitsika kely mikasika an'izay tantara zay Daniela toko fahefatra dia vakitsika ny andininy fahadimy amby roapolo Daniela toko fahefatra manomboka eo amin'ny andininy fahadimy amby roapolo dia izao no vakitsika amin'ny anaran'ny vaky ny teny minaran'i Jesosy izany zavatra rehetra zany no nanjoan'ny Nebokadnezara mpanjaka ary no ny afaka 12 volana dia nitsangatsangana teo tampony trano tao Babilôna izy ary ny mpanjaka ny teny ka nanao hoe tsy hitiva ny Babilôna lehibe zay nataoko ho lapan'ny fanjakana tamin'ny haben'ny heriko mba ho voninahitry ny fahalebiazako raha mbola teo ambava ny mpanjaka ihany ny teny dia nisy feo latsaka avy tany an-danitra nanao hoe ry Nebokadnezara mpanjaka ianao indrindra no hanaovana hoe ny fanjakana niala taminao fa horohana hiala amin'ny olona ianao ka hoany amin'ny bibidi ny fonenanao hampihinanina ahitra toy ny omby ianao ary fetrandro 7 no olanina aminao ambara-pahafantatra ao fa ny avo indrindra no manapaka amin'ny fanjakan'ny olona ka miaime izany
ho an'izay tiany faranatsika eo zany l izy zany hoe Daniel toko fahaefatra andininy fahadimy amby roapolo ka hatramin'ny fahasivy amby roapolo zany le izy Daniel toko fahaefatra andininy fahaefatra amby roapolo ka hatramin'ny fahasivy amby roapolo de inona zavatra nyteneniny eo am'le andininy fahasivy amby roapolo de hoy izy manao hoe fahoroana iala amin'ny olona ianao ho any amin'ny bibidiny fonenanao ampinanahitra tony omby ianao ary fetrandro fito no lanina aminao ambara-pahafantatra ao fa ny avy indrindra no manapaka amin'ny fanjakan'ny olona ka ny manome izany ho an'izay tiany eto zany de fahitantsika ihany koa le resaka fetrandro zany hoe aty amin'ny Daniel toko fahaefatra efa hitantsika koa ny filazana amin'izany resaka hoe fetrandro zany ka amin'ny toko fahaefatra io raha vao miresaka le hoe fetrandro fito izy de ny zavatra resahany io de zao hoe ivanim-potoana fetrandro fito io manome fito taona io no resahany any amin'le toko fahaefatra zany hoe nandritra ny fito taona zany izy no roana niala tamin'ny mpanjaka zany i Nebokadnezara zany mikasika amin'ny mpanjaka Nebokadnezara eto anefany araka n'io bazy io zay hitatsika zany de zao eo no iangatsika zany ijerentsika le fotoana eo amin'ny tantara zany hoe ahoana ary ny fipetrak'izay fotoana zay eo amin'ny tantara mikasika le hoe fetrandro ray fetrandro roa ary asasaky ny fetrandro ity fetrandro resahantsika eto ty mikasika le fetrandro roa fetrandro ray fetrandro roa asasaky ny fetrandro de zao hoe tsy mitovy am'le fetrandro resahana io nefany ary am'le Daniel toko fahaefatra hoe le fetrandro fito manome taona fito satria leo amin'ny Daniel toko fahaefatra de miresaka an'izy miresaka olombelona no resahany io miresaka an'le mpanjaka ny Babilôna no resahany io miresaka amin'ny Nebokadnezara no resahany io fa eto indray nefa le fotoana zay resahana miresaka ny histoire universelle na hoe ny tantara mahasahana n'izao tontolo zao zany no resahana eto tantara ara-paminanina amin'ny zavatra ho avy mbola ela mihitsy ara zany no resahana eto satria ny zavatra resahany Daniel de mikasika ny amin'iny mikasika ny amin'ny farany araka le teneniny eo amin'ny Daniel teo verenantsika kely Daniel toko faharoambe folo andininy fafito ao nisy izy eo amin'ny Daniel toko faharoambe folo andininy fafito de zao ny teneniny eo amin'ny andininy fafito manao hoe Daniel toko faharoambe folo andininy fasivy azafady Daniel toko faharoambe folo andininy fasivy de hoy izy hoe de hoy izy andehro Daniel fa efa voaorina ny teny sady voaisy tombo-kase mandra-piaviny andro farany zany hoe miresaka ny any amin'ny farany zany ty zavatra resahantsika eto ty le re fetrandro ray fetrandro roa ary atsasaky ny fetrandro zay ny tsy mampitovy azy am'le fetrandro resahana ary am'le Daniel toko fahaefatra izany ka raha mijery zany tsika ity faminaniny Daniel ity mikasika le hoe fetrandro ray fetrandro roa atsasaky ny fetrandro de raisina amin'ny heviny ara-paminanina zany no andraisana anazy io fa tsy raisina amin'ny heviny ara-baky teny zany hoe ny fanazavana nyty fetrandro ray fetrandro roa atsasaky ny fetrandro ty zany de raisina amin'ny fanazavana ara-paminanina fa tsy raisina amin'ny fanazavana ara-baky teny de ijery zany tsika le izy raisitsika zany le hoe raisiny zany zay fanazavana zay am'le hoe ara-paminanina fa tsy ara-baky teny de hojerentsika kely ara le izy izany raisitsika le izy zany raha hoe ray andro zany manome heritaona ara-paminanina no jerevantsika an'io fa tsy ara-baky teny zany de ny zavatra hitantsika de ty manao hoe le fetrandro ray fetrandro roa ary atsasaky ny fetrandro de manome firy-taona zany io manome telo-taona sy tapany manome telo-taona sy tapany zany fetrandro ray fetrandro roa atsasaky ny fetrandro manome telo-taona sy tapany zay telo-taona sy tapany zay nefa manome firy andro zay zay telo-taona sy tapany zay zay telo-taona sy tapany zay manome 1260 jours zay telo-taona sy tapany zay manome 1260 jours maninona manome 1260 jours satria ny taona zay hijerevantsika azy tsy am'izao taona hijerentsika azy zao ny hijerevantsika le izy satria raha mijery amin'ny taona hijerentsika azy zao tsika de inona ny zavatra hitatsika fantatsika fa ny heri-taona am'izao fotoana iainantsika zao de tsy manome 360 jours fa 365 jours raha tsy diso zay no manome le izy fa ity taona hijerevantsika azy tia de manaraka le calendrier jios tsika zany eto na calendrier babylonia
satria ny calendrier jios sy ny calendrier babylonien zany de manaraka ny calendrier lunaire zany manaraka an'izay calendrier lunaire zay zany hoe manalaka calendrier amin'ny volana zany ny calendrier jios sy ny calendrier babylonienne de ny herintaona amin'ireo zany manome 360 jours manome 360 jours de raha ijery zany tsika le hoe fetrandro ray zany manome raha raisitsika am'le teny teo hoe ny raha raisitsika am'le teo hoe raha raisitsika hoe ny herintaona manome 360 jours zany de raha raisitsika zany le hoe fetrandro ray zany manome firy fetrandro ray zany manome 360 années fetrandro roa zany manome 720 années fetrandro roa manome 720 années ny atsasaky ny fetrandro zany manome 180 années ka raha mijery zany tsika hoe fetrandro ray fetrandro roa atsasaky ny fetrandro de manome firy taona zany zay manome 1260 années prophétika zany zay manome 790 manome 790 taona ara-paminaniana zany zay de eo zany lizy manao hoe ny fetrandro ray ny fetrandro roa ny atsasaky ny fetrandro zany manome 1260 années prophétika izany io mariana ihany koa fanamariana kely no atao keto zany ilay fitenenana hoe fetrandro ray fetrandro roa ary atsasaky ny fetrandro amin'ny traduction biblika hafa zany satria ny baiboly zany de misy traduction maromaro ny baiboly de amin'ny traduction biblika hafa zany le hoe fetrandro ray fetrandro roa ary atsasaky ny fetrandro de tonga de tenenin zareo mihitsy hoe telo taona sy tapany na hoe 3 ans et demi ohatra zao amin'ny traduction français courant de tena teneniny zay hoe 3 ans et demi no nilazany anazy ka io période io zany averisika am'izay verina am'le lesony tsika le hoe 1260 les périodes 1260 jours na hoe année zany de hitatsika ihany koa nefa n'izy io any amin'ny boky ny apokalypsy zany fa tsy hoe aty amin'ny Daniel ihany ny ahitantsika anazy io fa amarin'ny boky ny apokalypsy zany io faminaniny Daniel io ary tena tenen'ny boky ny apokalypsy mihitsy koa zany izy io miresaka n'io 1260 jours io koa zany ny bokyny apokalypsy jerentsika fotsiny aty amin'ny apokalypsy toko 12 zao miteny an'izany izy apokalypsy toko 12 de ny andininy fahenina apokalypsy toko 12 de ny andininy fahenina ary raha vehivavy kosa nandositra nakany anefitra izay nisy fitoerana namboarin'Andriamanitra mba ho velomina any 720 andro izy eto zany de kode mihitsy ty teny ty satria miresaka anao vehivavy inona kodiny vehivavy amin'ny baiboly ny anarantsika teto fiangonana de raha vao miteny izy eto hoe ary ny vehivavy kosa nandositra nakany anefitra izay nisy fitoerana namboarin'Andriamanitra mba ho velomina any 720 andro izy zany hoe nitsoka zany fiangonana nitsoka noenjehana novonona napahoriana de nitsoka izy de nandritra ny afiriana zay fempotona zay 720 andro izy zany hoe io zany le zavatra tenen'ny ary amin'ny Daniel fetrandro ray fetrandro roa atsasaky ny fetrandro zany aty amin'ny apokalypsy tonga de teneniny mihitsy hoe 720 andro zany hoe mitovy ihany zany io vanim-potoana io zany fa any amin'ny apokalypsy tonga de teneniny 720 andro izy de tsy zay ihany fa mbola teneniny ihany izy ato amin'ny apokalypsy toko 112 eo kaikeo ihany andininy faharoa de ahoana indray ny fomba ilazany anazy teneniny amin'ny fomba fiteny hafa indray io raha lazainy izy zany tary manao hoe fetrandro ray fetrandro roa atsasaky ny fetrandro hitatsika izy de zay fetrandro ray fetrandro roa atsasaky ny fetrandro zay nanome 720 andro izay 720 andro zay nefany hitatsika koa zay fa tena le zalazainy arabaky teny zay ary amin'ny bokyny apokalypsy ary izay nefany mbola amin'ny fomba fitenenana hafa indray ihany koa mbola ilazainy anazy indray aty amin'ny apokalypsy ihany koa ato amin'ny apokalypsy toko 112 ny andininy faharoa de ahoana izy fa nikanja ivelan'ny tempoly de avy alao ihany
fahazam-bara efesina fa nomenany jentilisa zany mba hanitsaka ny tanàna masina 2 volana izy. Eto indray zany a 2 volana indray ny tenenana an'ilay izy. Miresaka tsika reo hoe fetrandro ray fetrandro roa atsasaky ny fetrandro. Resaka tsika 960 andro. Ato indray izy miresaka 2 volana. Dia eo amin'ny 7 averiny ray le izy 960 andro. 7 ary omeko hery ny vavolombeloko roa ka aminany 920 andro izy sady tafy lamba fisaonana. Ny vavolombeloko roa izy aminany 920 andro. Dia tenena miverina le izy. Zany hoe ilay fetrandro ray fetrandro roa atsasaky ny fetrandro zany io ihany le 960 andro. Le 960 andro nefa io ihany ilay 2 volana ihany koa. Zavatra ray zany ireo zavatra resahana ireo zany. Ka inona ary zany io 960 andro io na 1260 jours na hoe année. Le 1260 jours na hoe année zany dia maneho an'ilay fepitoana zany nanenjehana ny olona masina sy nampahoriana ny olona masina, nampijaliana ny olona masina. Io zany ny fepitoana nampahoriana ny olona masina zany io fepitoana io. Dia io fepitoana 1260 année io nefany nitsahatra tamin'ny taona fahafiry izy io. Nitsahatra tamin'ny taona 1798 no nitsarana izy io. Ka raha nitsahatra zany tamin'ny 1798 izy io dia nanomboka tamin'ny oviana zany io fotoanany famotsamotsanana io. Ny daty fiangana izy io indray zany tsy mitovy amin'ny daty nanesorana ilay fanatitra mandrakariva teo anatren'Andriamanitra. Ny daty fanomboana izy io zany tsy mitovy satria zavatra roa ny resahana. Ny anankiray le taona 508 ny resahantsika teo dia nanesorana le fanatitra mandrakariva teo anatren'Andriamanitra. Zay ny daty 508 iny. Fa ny daty n'ilay famotsamotsanana ny olona masina sy fampahoriana ny olona masina, nanenjehana ny olona masina dia hafa indray ny daty ny aingana izy io zany. Fa ny fahataperan'ny fanalana le fanatitra mandrakariva teo anatren'Andriamanitra sy ny fahataperan'le famotsamotsanana ny olona masina dia mitovy ny daty fiafaran'izy ireo samy tapitra tamin'ny 1798. Samy tapitra teo zany. Ka mba hijerentsika zany ny fanombohan'le daty famotsamotsanana ny olona masina dia manao kady tsotsotra indray tsika satria fantatsika fa tapitra tamin'ny 1798 io famotsamotsanana io dia anesorantsika zany zay 1260. Zany hoe 1798 zany anesorantsika 1260 année dia manome firy zany zay manome taona 538 zany zay daty zay. Manome taona 538 zany izy io. Zany hoe raha nesorina zany ny fanatitra mandrakariva tamin'Andriamanitra tamin'ny taona 508 ny fahenenjehana mahery vaika ny kristianina zany dia zao nanomboka tamin'ny taona tena hoe nanam-pahefana tena hoe tsy refesy mandidy zany ny mpanapaka tamin'ny fotoana io. Tena hoe nanana fahefana faratampony ny mpanapaka tsy refesy mandidy tsisy afaka nanohatra anazy dia tamin'ny taona 538 no nanombohany zay tena hoe famotsamotsanana zay zany. Nanana ny fahefana tanteraka zany dia le tandroka kely io. Dia teo zany no fanombohan'ilay 1260 tamin'ny 538 zany ary ny fihefaran'izy io zany tamin'ny 1798 izany. Dia hojerentsika raha zany lizy, verenantsika amin'izay raha lizy mba tsy famparitahantsika be amin'ilay izy satria sarotra le lesona zay mahatonga ana amin'ny teny tsy maintsy namerina zavatra andresantsika teo. Dia hiverenantsika kely izy ahoana ary ny fipetraka ireo daty ireo amin'ny tantaran'ny fiangonana zany. Ary ny zavatra hojerentsika ihany koa dia zao hoe iza ty papahory ty. Tsy maintsy hojerentsika koa hoe izy io papahory io eo amin'ny tantaran'ny fiangonana zany. Dia hojerentsika zany ny fipetraka ireo daty ireo amin'ny tantaran'ny fiangonana satria tantaran'ny fiangonana no resahantsika eto zany mikasika an'io zavatra io.
inona ary ny zavatra nitranga tamin'ny taona 508 tsy miteny fotsiny tsika hoe 508 no nanomboka ny nanesorana ny fanaritra mandrakariva ao an'Andriamanitra dia mitenyntsika dia vita izay fa tsy maintsy mijery tsika eo amin'ny lafiny tantara hoe inona tokoa ary ny zavatra nitranga zany tamin'ny 508 ny zavatra nitranga zany tamin'ny 508 dia zao ny eglizy zany ny eglizy dia nanamafy ny fanorenana ara-politika nanamafy ny fanorenany ara-politika zany hoe mbola tsy tena nanana fahefana ara-politika zany ny eglizy tamin'ny vanim-potoana io fa tamin'ny fotoana 508 zany izy dia nanamafy ny fanorenana ara-politika zany dia iza nefa nanampy azy tamin'izay fanorenana ara-politika zay dia ny mpanjakan'ny firenena anankiray antsoina hoe Franc zany no nanampy azy amin'ny fanorenana ara-politika ny eglizy izay dia raha miresaka tsika amin'izao vanim-potoana zao inona moa zany hoe Franc zany dia France amin'izao fotoana zao io dia iza ny roi de France zany tamin'izany fotoana zany Clovis ny roi de France zay nanampy any eglizy nanorina ny fanorenana ara-politika ny eglizy dia io roi de France Clovis io zay nanjaka tamin'ny taona 485 hatramin'ny 511 no nanjakan'io roi Clovis io zany io roi Clovis io marihana fa atsona ihany koa izy io misy anarany atsona anazy hoe Nouveau Constantin maninona moa izy ny atsona hoe Nouveau Constantin satria fantatsika tsara fa tamin'ny andron'ny Constantin dia Constantin mihitsy tamin'ny andron'ny Pergamos sika raha nianatra ny tantaran'ny Pergamos dia Constantin tamin'ilay concile de Laodicée izay natao dia izy no nilaza nanao hoe tsy andro alahady tsy andro sabotsy so ny ivavahana fa andro alahady no ivavahan'ny kristianina navoaka ny didy zay tao anatin'ny concile zany hoe ny empereur tamin'izany vanim-potoana zany Constantin zany dia izy mihitsy no nanohana any eglizy dia rehefa maty nefa Constantin zany dia Clovis ny ray no nandimby azy tateoriana zany dia zay mahatonga azy natsoina hoe le nouveau Clovis satria izy nanohana mihitsy ny rafitra ara-politika ny eglizy zany ny zavatra nisy nefa dia ity nisy nanohatra izy satria mbola tsy nanam-pahefana tanteraka ny eglizy dia mbola nisy fanoherana dia eto Eropa zany no resahana ny tantara amin'ny vanim-potoana io dia teto Eropa zany nisy fanjakana anankitelo nisy royaume anankitelo dia inona ireo fanjakana anankitelo ireo Visigoth, Vandale ary Ostrogoth ireo fanjakana anankitelo ireo nefa dia zao izy tsy nanaraka ny fampianaran'ny eglizy fa nanohatra ny fampianaran'ny eglizy fa izy nanaraka fotom-pampianarana hafa dia ny fotom-pampianarany Arius no narahany izy indray ty Arius ty zay mpanaradian'io Arius io zany dia atsoina hoe Arien ny atsona anazy ireo Arien ny atsona ny mpanaradiany Arius ka reto fanjakana telo zay voalaza teo zany Visigoth, Vandale, Ostrogoth reo dia arianista zany reo mpanaraka ny Arius zany reo arianista zany reo fanjakana telo reo dia tezitra tamin'ireo ny eglizy dia niezaka izy nanongana an'ireo fanjakanareo tamin'ny alalan'ny Clovis zany da raha mijeritsika ny tantara zany ho jerentsika kely le tantara satria ho jerentsika hoe inona moa fotom-pampianaran'le Arius ity zany izay natonga ireo mpanaradia azy nanaraka ny fotom-pampianarana io zany dia raha mijery kely tsika zany dia zao hoe le Arien reto zany le mpanaradiany Arius io Arius io zany dia mopera zany izy io tao Alexandrie tany Egypte tany amin'ny début-n'ny 4e siècle zany nisy anazy ity dia arak'ilay tenentsika teo hoe ny mpanaradiany Arius zany na hoe partisan d'Arius dia ireo ny antsoina hoe Arien zany ny antsoina andreo ny fotom-pampianaran'ny Arius sy ny mpanaradia azy dia manohatra ny fotom-pampianaran'ny eglizy inona indrindrandrindra io fotom-pampianaran'ny eglizy zay toerin'ny Arius sy ny mpanaradiany Arius reto
dia miresaka ny amin'ny trinité. Izy zany tsy mino n'izany trinité zany reto vahoaka reto. Tsy nanaraka satria ny eglizy no nametraka n'izany hoe trinité zany, hoe ray zanaka fanamasina. Izy tsy mino tsy manaraka zany fotom-pampianarana hoe trinité zany. Fa amin'ny anazy dia zao hoe hafa Andriamanitra ray, hafa Andriamanitra zanaka, hafa ny fanamasina. Fa tsy hoe trinité dia hoe Andriamanitra telo zay ray amin'ny fiangonan'ny katolika, satria jereo mantsy le fampianaran'ny fotom-pampianaran'ny eglizy katolika hoe Andriamanitra telo zay ray, hoe tokan'Andriamanitra zany fa misy entité anankitelo ao anatiny. Dia hoe Andriamanitra ray zanaka fanamasina. Dia tsy manaraka an'izay ny reto arien reto zany, tsy nanaraka an'izay zavatra zay. Zavatra afaharoa manaraka an'izay zay nitoerin'izy ireo ihany koa, dia nanohatra izy ireo ny amin'ny resaka hoe Jesosy Kristy tsy Andriamanitra fa zanak'Andriamanitra. Tsy azo ampitoviana amin'Andriamanitra ray izy Jesosy Kristy fa zanak'Andriamanitra. Zay zany fotom-pampianaran'izy reto. Dia rehefa nanohatra ny eglizy izy ireo zany tamin'ny fotom-pampianaran'ity Arius ity zany reto. Dia rehefa maty moa le Arius zany dia ny fotom-pampianarana mipetraka teo foana, satria le arien nisy foana zany vokatr'izay reto fanjakana Visigoth, Vandale sy Ostrogoth reto zany. Dia tamin'ny alalan'ny Clovis zany no nanoerana anyreto arianista ireto zany sy ireo fanjakana arien ireo. Dia natao ny concile de Nicée. Nanao zany concile de Nicée tamin'ny Constantin zany tamin'ny 325. Rehefa natao hoe concile de Nicée io tamin'ny 325 tamin'ny Constantin, dia inona ny zavatra nitranga? Notsipahana ny arianisme, hoe tsy ekena zany fivavahana arianisme zany. Fa zay mivavaka amin'ny arianisme zany manaraka ny fotom-pampianarana, satria le arianisme zany ny doctrine. Zay manaraka zany ny arianisme zany dia zao antsoina hoe hérétique izy, na hoe manao hérésie izy. Raha qualifiena amin'izao fotoana zao zany zay zavatra dia ohatrany hoe secte izy zany, hoe zavatra dangereux. Dia zay ny antsoina secte tamin'ny zava-potoana zany hoe hérésie na hoe hérétique zany, tsy manaraka famarina dia enjehana zany, zay hoe tsy nahipaka zany zay fotom-pampianarana zay, hoe ny fotom-pampianaran'ny eglizy ihany no marina fa ny ivelan'ny eglizy tsy marina. Dia nanomboka tamin'izay zany dia zao nahazo vahana ny eglizy tamin'ny concile de Nicée io, izay niarahana tamin'ny Constantin zany, satria Constantin no niconvoqué an'ilay izy. Rehefa no amafisina zany rehefa nivoaka zany zay lalàna zay hoe atao hérétique zay manaraka le arianisme, dia lasa nahazo vahana ny eglizy afaka mametraka amin'izay ny planiny ny amin'ny resaka hoe fitondram-panjakana, na hoe miresaka gouvernement zany. Afaka nametraka amin'izay zany izy satria nahazo bahana izy zany hoe iza ny anohatra amin'izay. Dia nanomboka tamin'ny 508 io ny zavatra nisy zany dia zao. Fa mbola tsy tena feno tanteraka le pouvoiran'le oppresseur zany eo, fa nanomboka nahazo vahana fotsiny ny eglizy zany teo. Dia Clovis zany tamin'ny taona 508 nanafika ny Visigoth izy, tany Vouillé zany, Vouillé io akaikin'ny Poitiers eto France ny misy anazy io zany, nanafika ny Visigoth izy tany Vouillé, dia ny décimeny ny Visigoth, ripadripaka ny Visigoth tany Vouillé zany tamin'ny 508. Justinien indray izay nanjaka tamin'ny Empire Romain ny atsinanana zany tamin'ny taona 527 ka hatramin'ny 565, dia nandefa fanafiana be tamin'ny arien zany, dia izy indray no tafian'ny Justinien ty, ny Vandale, nanafika ny Vandale izy tamin'ny taona 534, dia naripany koa ny Vandale. Dia taiza nisy an'ny Vandale tamin'ny côté Afrique du Nord iny nisy an'ny Vandale. Afrique du Nord iny satria ny territoiran'ny Empire Romain ny s'étalé hatramin'ny Afrique du Nord iny ny territoiran'ny Empire Romain. Dia ny Vandale zany no tafiana sy olovonoina tany Afrique du Nord tamin'ny taona 534.
nila ny andry nefany nila ny andry hatramin'ny 538 nefany voaripaka tanteraka ilay royaume farany satria fantatsika fa telo reo royaume vandale ny ostrogote dia ny visigote ny vandale sy ny visigote fantatsika efa resy talohan'ny 538 ny vandale sy ny visigote fa ny ostrogote sisany davela dia nila ny andry tamin'ny 538 voaripaka tanteraka zany ny ostrogote satria ireo tena nanohatra mihitsy zany niady koa zareo tena nanohatra mihitsy dia rehefa tonga zay taona 538 zay dia resy ny empereur Justinien izy ireo naripaky ny empereur Justinien ihany koa izy ireo ary satria ny territoiran'izy ireo mantsy nanodidina ny Roma teo daholo ny territoiran'izy ireo ary ny ostrogote ary dia teo Roma mihitsy nisy ny ostrogote zany dia voaroaka ny ala tao Roma ny ostrogote chassé teo zany ny ostrogote tamin'ny taona 538 vokatra izay zavatra zay tamin'ny taona 538 io zany satria ripaka tanteraka le mpanohitra tsy nisy tsony dia tamin'ny taona 538 afaka nametraka ny pouvoirny tanteraka amin'izay ny église zany en tant qu'institution teny hoe lasa nanana fahefana lasa fanjakana zany izy tamin'ny vanim-potoana 538 io dia rehefa tena izy no nanam-pahefana tanteraka amin'izay izy no mibaiko an'ireny mpitondra fanjakana reny raha misy ny mpitondra fanjakana manohatra azy mahazo ny mpitondra fanjakana iny tena hoe tsy rehefesy mandihy zany hoe tamin'ny vanim-potoana io zany ny papa zany azo antsoina mihitsy hoe lasa empereur mihitsy ny papa tamin'izany vanim-potoana zany satria nanjaka teto Eropa izy satria ny teto Eropa angeny nanjaka nanerana zao tontolo zao tamin'izany vanim-potoana zany dia izy mihitsy nefa tena nanjaka zany tamin'ny 538 io manam-pahefana amin'ny fitondram-panjakana rehetra zay nisy teto Eropa dia mariana fa tamin'ny taona 538 io zany rehefa nipetraka hoe nahazo tena hoe lasa hoe ara-panjakana zany ny fitondran'ny papa dia mariana ihany koa fa zavatra anankiray izay resantsika dia zao hoe raha raisina fotsiny ke ny territoiran'ny Vatican raisitsika ny territoiran'ny Vatican zany dia zao ny territoiran'ny Vatican dia zao hoe 40 hectares ny territoiran'ny Vatican kely ange zany 40 hectares zany kely zany jereo ny abeany 67 hectares mbola ngeza zany 67 hectares fa ny territoiran'ny Vatican 40 hectares tsy 44 hectares angamba izay raha tsy diso 44 hectares kanefa ny fanjakan'ny Vatican fanjakana izy manana ny gouvernementany izy manana ny miaramilana izy manana ny ambassadeurany izy manerana ny zao tontolo zao manana ny ambassadeurany izy dia ity papa Grégoire le Grand zany zay tamin'ny taona 590 ka hatramin'ny 604 zany io zany ny papa voalohany nandray ny fahefana sady amin'ny mahafahefana mpitondra fanjakana no amin'ny fahefana chef de l'église na hoe mpitondra fiangonana io zany ny papa voalohany nandray an'izay fahefana zay hoe sady fahefana mpitondra fanjakana no fahefana mitondra ny église izany dia nanomboka ny vanim-potoana io zany dia fantatsika tsara fa zao libre izy de tout entrave zany hoe malalaka amin'izay za afaka manao zay tiany ataony izy amin'ny zavatra rehetra jereo tsara nge mijerisika ny États-Unis amin'izao fotoana zao fotsiny ny États-Unis nge marina fa misy ireo firenena maro samihafa fa raha ny empire misy amin'izao fotoana zao manjaka na amin'ny fotom-pisainana na manjaka amin'ny resaka système amin'izao tontolo zao dia ny États-Unis nge ny manjaka amin'izany rehetra zany amin'izao fotoana zao afaka manao zay tiany ataony izy nga misy miteny any États-Unis hoe tsy mety nataonao rehefa manafika tany Irak izy lazainy fa misy arme de destruction massive eo Irak dia nitafiany Irak mipotehany nga nisy arme de destruction massive raha tokony enjehana zany izy dia tokony enjehana izy hoe manao génocide izy tany satria namono olona izy tany hoe tsy nanaja ny zololombelona izy tany dia tokony enjehana zany izy jugena amin'ny tribunal international fa nga misy mahasamy kitika any États-Unis amin'izany izy no tsara anazy tsisy satria nahoana izy no manjaka sy mife mandidy amin'izao rehetra misy zao fa raha manao fotsiny Russie hoe ho alaiko Ukraine
ho tsaraintsika izy amin'ny tribunal international ho ataontsika an'izao izy satria ny Rosia tsy manjaka manerana an'izao tontolo zao jaingely izy de hitantsika de ohatr'izay tamin'ny andron'ny papa izy ny nanjaka zany tamin'ny vanim-potoana io tamin'le 538 zany libre de tout entrave zany ny eglizy nanana fahefana zany hoe tsy refesy mandidy zany izy de tena nipetraka teo mihitsy zany le antsoina hoe pouvoir oppresseur zany nipetraka zany le hoe pouvoir oppresseur tena hoe afaka nampahory izy afaka namono izy afaka nanao zay tiany ataony zany izy tsy voasaka anao zany izy mikasika an'izay zavatra zay fa zao tapitra ny fotoanantsika toizantsika raha riva indray ny lesony hoe vavakatsika raha io mankalaza anao zay midery anao ry manome voninahitra anao misaotra ray raha afaka nianatra ny teninao sy nandinika izany izahay mana masinanay ray ny amin'ny teninao ny fahamarinana ankalazaina ny anaranao raha io dia aoka ny fanahinao ray mpitoetra ny teninao mipona sy ontsainay halleloia amen dia manao velomantsika rehetra dia fanamarina fotsiny resahako hoe fianarana ny resantsika eto miresaka ny amin'ny faminaniana itsika eto tsy miresaka fanenjeny atsika eto hoe inona ny faminaniany Daniel jerentsika izay mikasika ny tantara dia raiso amin'izay loha izy hoe fianarana no ataontsika eto fa zao le izy ahoana ny teny soratra masina maro no andinika ao izy ka hisokatra ny fahalalana fa ny ratsy fanahy kosa izy dia tsy ahalala fa ny olon-kendro izy no afantatra dia izy ireo olon-kendro izay matahotra an'Andriamanitra zany no afantatra ka dia izay dia sokafo ny fotsika sokafo ny saintsika ahalala ny soratra masina baibai daholontsika rehetra La trompette sonne.